Fa mankalaza ny fadimapolo taona ihany koa ny fiangonana FKPMA eny Akazomanga eny. Omaly ihany koa no nanatanterahana ny ivon'izay fankalazana izay. Araka izao tato-baovao zao. Totosa omaly amin'ny fankalazana ny ivon'ny Jobily fa 50 taona ny fiangonana FKPMA Akazomanga Firaisana. Voro-maro ireo zanaky ny fiangonana sy ireo vahiny nasaina nanatrika izao fotoan-dehibe eo nivon'ny fiangonana izao. Nanatrika amin'ny fitompovavana fisaorana an'Andriamanitra izay nitarihan'ny mpitandrina Raoly Arson Laza Albertine. Ny fankalazana ny 50 taona ny fiangonana FKPMA Akazomanga Firaisana dia misy ny fetiny taranaka izay atao eto miaraka ary izay no fetiny taranaka voalohany izay atao teto amin'ny fiangonana FKPMA Akazomanga Firaisana ity. Etsika fankalazana manaraka izay atao amin'ny 9 Jona dia ny sakafo mpitiavana izay atao eny amin'ny Maibahoaka. Tamin'ny 9 Janoary lasa teo ny sokafana izao taom-pankalazana ny Jobily fa 50 taona ny FKPMA izao. Araka ny nambaran'ny komity mpikarakara dia lahara-pahamihana napetraky ny fiangonana ny ezaka fanamboarana trano fisainana, alitara ary tafo.